Dia faly izany izahay mandray an'ny Arzo Randriamanantsoa izay atao hoe Toulousa. Fantatritsika miara-miaina any Toulouse izany fa izy Toulousa. Aty Madagasikara izy nefa amin'izao fotoana izao ary anisany hoe hita teny an-dalambe teny hita amin'ity tolona ity mirabanao Arzo. Miraba Marisol, miraba ny mpiain'ny radio-ny émission Gasika maneran-tany ary miraba manokana ireo Toulousain ao Toulouse ao zany manaraka ny fandarana. Ia, alohan'ny resantsika ny omaly izany izy io, izay hoe atao hoe tena dingana lehibe tamin'ity tolona ity, satria vakinareo ny 13 Mai moa zany Ambohijatovo ihany koa. Hoy aho hoe nanahoana ny ainanao an'izay 15 andro izay, satria 15 andro azo lazaina hoe ohatr'izay mihoatra kely angamba ny tolona nentina teny an-dalambe zany, ankoatra ny hoe zavatra efa nolazaina sy notatatatainareo anatin'ny Observatoire de la vie publique de Madagascar, association izay nitsangana sady Toulouse moa ny aty amin'ny toerana. Raha ohatra izay 15 ambin'ny folo andro izay no fitinina angamba ny mety raha ohatra hanaovana boky mety mahavita boky kely mihitsy fa ezahana hoe ny événement marquant tamin'izay 15 jours zay zany no tantaraintsika eto tantaraiko ho partageko aminareo zany zaraiko aminareo androany nanomboka tamin'ny 25 moa ny tena hoe hetsika fitaomana an-dalambe ny olona 25 septembre zany io fa tao lokelin'io nisy ny hetsika nataon'ny conseil municipal Clémence Sibaba ary Lily. Tamin'ny voalohany aloha raha ho anahako manokana aloha amin'ny télé no mijery an'ilay izy dia somary nanaitra anahy ilay hetsika satria misy symbole ihany tao anatin'ilay hetsika izany hoe bidon jaune no taritaritin'ny zareo nandeha tao amin'ny Sénat dia izay nahazo atao hoe nahazo tsy firarahiana tanteraka avy amin'ny fitondrana zany sady na hoe koa moquerie ary no azontsika ilazana anazy arrogance fa nafinaritra dia tsy navolefina mihitsy ireo mpitarika ireo fa na dia teo ary hitanareo ihany fa aty zany amin'izao fotoana izao taloha kely teo zany tsy afaka miteny ianao fa misy fatahorana foana hoe ho gadraina ianao, ho tazomina ianao ohatr'izany Kakazo. ary izay mihitsy gagazo. Izay mihitsy moa no nanjohan'izy ireo satria dia nosamborina ireo olona ireo ary niakatra fitsarana mihitsy Mhm. dia izay no nahatonga ny hetsika voalohany. Mhm. Nanomboka teo zany nanomboka koa moa nisy contexte koa ny Gen Z tany Nepal sy ohatr'izany izay nampitsiry afo miredareda tao amin'ny fony tanora hoe ay possible ihany ka izany liberté izany rehefa miaraka daholo mivondrona. Mhm. Et izany hoe le mouvement Gen Z io zany tsy spontané izy io ohatra ny tamin'ny gilet jaune tany amintsika ihany. C'est un mouvement citoyen tsy dia nisy mpitarika fa nikonokonona tao ry zareo dia mpianatra dia hoe andao aloha hitaky ny famontsorana ny Baba sy Lily ary i Clémence. Mhm. Dia nivoaka zareo zany dia tamin'ny andron'ny quelques jours avant le 25 iny Mhm. za moa zany ato trano manaraka anazy amin'ny vaovao isan'andro tsy tapaka Facebook marary mihitsy ny tanako ato tazana telefona. Dia tamin'ny voalohany mbola tsisy fidinan-dalana zany dia après amin'izay nanongana an'le mouvement hoe tsy manaiky lembenana zareo, tsy Mhm. manaiky lembenana zany izy telo dia Gen Z koa moa efa nanomboka structuré kely nisy groupe zany efa nitsangana fa le andron'ny 25 iny izay tamin'ny antson'ny izy telo ireo zany no tena nanomboka ny zavatra rehetra rehetra. Mhm. Ary tamin'ny andro 25 iny zay dia efa niomana tato hoe tsy maintsy handeha zany zay. Dia misy mpiara-monina kely teto manodidina teto hoe handeha tsika.
Inona no dia tena nandeha zay. nanosika anareo andeha? Izy telo menada sa le jiro sy rano sa le tanora sa inona? Io le jiro sy rano moa zany le satria le bidon jaune dia rano dia le labougie jiro. Ny tena nanosika na andeha hoe zay zany vao nanomboka hoe nisy mouvement populaire ankoatran'ny tamin'ny fifidianana Mhm, hoe ohatran'ny hoe tsy haiko ohatran'ny hoe fatapatatra hoe de toute façon vitsy tamin'ny voalohany fa hoe euh, possible hoe rehefa mivondrona zany dia mba misy zavatra mivaingana hivotra avy eo. mhm, Motivé zany zay hoe natevin-darana an'ireo mpianatra ireo satria marina le zavatra takiana mitombona mhm, satria izay koa miaina an'izany za manokana aloha tsy dia tena hoe misy ao anako manokana tsy misy fijaliana amin'ny rano ako na fijaliana amin'ny jiro fahasorenana plutôt mhm, kanefany izay mihitsy le izy hoe na tsy mijaly na tsy dia miatrika aminao manokana le izy afaka mandray anjara amin'ilay tolona foana ianao. mhm, Satria za tsy misy problème amin'izany dia za mipetraka ato an-trano milamindamina mhm, tsara tsisy ambony kanape. mhm, Fa le fian'le fitakiana zany sy le fijerenan'le mpiarabelona koa hoe jaly anie mhm, ny olona ty jaly ny olona ty milahatra rano etsy ambony etsy akaikina etsy bidon jaune vao maraina eo hoe fa misy 100 metatra angambany. mhm, Dia ny jiro moa dia efa tsy lazaina intsony ny fatapahany ny tsy fandriam-pahalemana rehefa tapaka ny jiro dia hitanao ihany fa rongatra ny jiolahy tahitahina ianao zany zany rehetrarehetra izany manosika anao andeha hiady andeha hitolona. mhm. Dia Dia izay ny genèse-n'ilay izy. mhm. Nanahoana ny fihetsikanao, ny fihetseham-ponao sy ny fahitanao an'ilay tolon'ny tanora hoe hijanona tamin'iny 25 iny, tamin'iny andro iny izany ianao dia hoe ilay tolona iray andro mba hiteny anio ny atao-poko sy fanohanana an'ilay olona. Dia nanahoana ny Mhm. tolona, nanahoana ny 25, nanahoana ny 26, 27 sy ny rehetra. Io zany tamin'ny vao nanomboka ny 25 dia efa fantatray fantatra aloha zany ary rehefa miresadresaka amin'ny ankizy fa tsy hijanona 25 ihany le izy. Efa Mhm, hoe tolona prévu hoe tsy hijanona mihitsy zany le izy fa mitohy foana. En mhm, fait, efa hoe on avait avancé fa vao mirecule zany dia efa hitanao ihany moa ny fandehan-javatra. mhm. Dia hoe Euh, avancé, inona ny tena tanatin'ilay fon'ilay olona hoe tsy maintsy hoenon'ny fanjakana izay ny tena tanjona sa hoe tany dia efa hoe ndeha hanala ny filoha sy ny vorongony moa fiteny anareo azy. mhm. Ny jour-ny 25 aloha fitakianan'le zo fototra io fotsiny no tena nidradradradraina teny. Mhm, Euh, Hoe jiro zany dia rano mila jiro sy rano. Le zavatra fondamentaly zany ao anatin'ny fiainantsika araka ny lazaina foana 2025 tsika ve Madagasikara hoe manan-karena, Madagasikara hoe mandroso hoe efa mandroso hoe sy ny sisa sy ny sisa fa nefany ny zavatra important indrindra amin'ny fiainana dia ny energia sy ny rano fisotro madio tsy misy. mhm, Betsaka nanao vidéo teto tao amin'ny posta tao amin'ny page Facebook mhm, mijery miteny aminareo an'ireny rano maloto ireny mhm, ny aloton'ny rano aty rehefa mhm, rehefa misy izy dia maloto ary mhm, maloto foana izy hatramin'izao fa tsy hoe nenadio izy akory après an'ilay grève. mhm, Zay ny andron'ny 25 zay ny tena nandehananay tany tamin'ny andro 25 fa koa efa nanantena hoe hisy fiovana lalina eto amin'ny firenena. mhm. Dia nosedran'ny gaz lacrymogène nareo? Aha. Ka raha tantaraiky fo ny andron'ny 25 dia izay ny ala tetỳ an-trano nanenjika ny mpianatra akanjo midina avy any Tsiadana. Premier jour iny dia niaraka niakatra tamin-dry zareo zay hamonjy ny kianjan'ny demokrasia izay anarana fotsiny moa fahitako anazy izay kianjan'ny demokrasia fa aminahako na alevon'ny fitondrana tao mihitsy ilay demokrasia satria Mhm, kianjan'ny demokrasia inaccessible arovana mpitandro filaminana izay mitoraka lacrymogène. mhm, Ny déroulement n'iny jour iny nisy excitation sy stress sy émotion ihany satria
niaraka dalàna teny am-pianatra teny zay na natevindarana Mhm. de nisy fotoana zany misy ina moa nanomboka nanaparitaka olona zany ny mpitandro filaminana tamin'ny gaza lacrymogène. Mhm. Euh, de sy tena moa efa le bebe ihany de le mihazakazaka miaka-midina am'le voatoraka de mihazakazaka de aveo ndray verina de sepotra ihany amin'ny farany de farany janjanona kely taty aoriana avy eo. Mhm. Euh, Nisy ny olona no fampitoraka tamin'ny mpitandro filaminana ary tsy hanomezantsiny azy zany satria rehefa torahana lacrymogène de tesotra le gène de mamaly koa zareo. Mhm. Fa za manokana aloha de esaky hatratra amin'ny polisy mihitsy ahako. Ah, Niafana kely, niafana kely ary nisy stress kely mihitsy tamin'izay fotoana izay ary fa tsy naninona ihany aveo. dia inona Tebotra ny nanosika anao zo hoe tratrany gazakimozena ny anjehan'ny polisy dia tonga maraina any ampitsony iny dia mbola eo ihany ianao. Inona manosika an'ileo hoe za tsy mifendro aho fa lasa e. Mhm. Tamin'ny premier jour ny 25 iny za niaraka tamin'ny namana aloha de tanao ihany dans le fait de groupe zany hoe misy namana de motivenao. Mhm. Journée manaraka 26 tsy tratran'ny lacrymogène ny 26 satria somary taratara vao nianga taty an-trano. Mhm. Za rery za rery nandeha tamin'iny fa tsisy olona niaraka tamiko fa Mhm. vonona tsy haiko hoe rehefa misy manana fitiavan-tanindrazana ianao dia hitako hoe misy zavatra manainga anao foana hiala tao an-trano andeha rehefa misy zavatra hitanao koa hoe tsy rariny dia vonona ianao raha manana fitiavan-tanindrazana aho tsangana dia andeha aneho ny hevitra ao manampy izay olona maneho ny heviny koa hiady amin'ny tsy rariny. Izay ny anahako ny conviction-ako aloha rehefa fantatry ny olona rehetrarehetra zany. Mhm. Ary Dia nandritra an'izay tapabolan'izay, inona ny tsapanao tamin'ilay tanora Gen Z sa? Ianao zany génération atao hoe génération X ianao. Raha ny famaritana azy iny zany ohatran'ny hoe efa ray aman-dreniny reto, tanora reto. Nisy firesahana tamin'ireo tanora manokana ve sa ohatran'ny hoe samy mandeha dia eny? Inona ny tsapanao tamin'ilay tanora? Ny mahasamihafa antsika jeune X sy ny jeune Z zany inona? Mhm. Rehefa Genix moa zany tsika satria ray aman-dren'ireo tanora ireo mihitsy tsika misy mitovy taona amin'ny zanantsika ireo ny ankabeazany euh, mbola jeune rehefa nandeha teny an-kianja teny dia hitako hoe tena mbola misy ankizy kely mihitsy raha mbola mpianatra kely, mpianatra tsotra ataoko hoe any amin'ny lycée, misy nahita mpianatra ny lycée ako, nahita universitaire koa ako, nahita doctorant ako, nahita mpampianatra ako zany hoe tout générationnel be zany le izy tamin'ny voalohany aloha mbola reo kategoria reo no hitako fa mbola tsy nisy ray aman-dreny Mhm. jeune millénials moa filazana azy milléniaux le alohan'ny jeune X zany. Mhm. Fa tsy kelikely ny fiavian'ireny fa niresadresaka tamin'ireo jeune reo ahako zany dia reo tena nanambara atao toetsika hoe tsy tamin'izy nanomboka izy voatoraka an'ilay lacrymogène sy réprimé zany satria enjakenjana satria nisy fitifirana amina baly caoutchouc, nisy fanenjehana ohatran'ny nisy hoe kakahy mihitsy zany tamin'ireny tandro filaminana ireny, reny zandary ireny manoloana an'ilay olona maneho ny heviny zany Mhm. dia zareo tena tamin'ny vao deuxième jour zareo dia efa nitahaka ny fialan'ny fitondrana satria Mhm. euh, fantan'izany fa tsy misy dialogue na resaka rano sy jiro na inona tonga dia nitahaka an'izay ry zareo. Mhm. Ary io tsy le jiro sy rano tena fondamental zany fa rehefa jerena zareo mba niresadresaka tamin'ny zareo fa ny condition de vie an-jareo tena mampalahelo be mihitsy Mhm. ary tena touché be mihitsy tamin'ny na ny sary na ny zavatra tantarain-jareo na ny zavatra hitako rehefa miaraka amin-jareo ny fomba Image. fikafy
ny tsy fananany vola ohatra, ny tsy fisakafoanany rehefa mandeha eny ange ireo ankizy ireo tsy misakafo rehefa mandeha milahatra reny na mandeha mianatra arany a Mhm. alohan'ny filahatra. Tsy misakafo atoandro na misakafo fa zavatra tsy n'importe quoi e. Mhm. Dia tsapako mihitsy fa tena maharary misy maharary an'ireo ankizy ireo zany, misy maharary an'ireo jeune Z ireo. Izay tsy mitovy par rapport amin'ny tamin'ny génération antsika, satria zareo efa manana ouverture kokoa amin'ny monde zany, Mhm. zany efa génération internet, génération réseaux sociaux, fantany hoe inona ny zavatra miseho any amin'ny toeran-kafa. Tamin'ny taonantsika mety mbola tsy dia tena misy internet ohatr'izany dia tsika somary soumis amin'izay vaovao ampitain'ny Mhm. télévision sy ohatr'izany, fa zao zareo mikaroka mahita zareo kay misy an'izao, kay misy an'izao, zao kay ny zavatra tokony tena izy. Mhm. Fa tsy zao zavatra ampihenina anay zao, zao fatoriana anaty trano misy voalavo zao, anaty toalety farak'izay tsy fanao hainao zao. Mhm. Normal ihany le olona raha ohatra ka mitroatra avy eo. Tsy azo mena tsiny amin'izany mihitsy izy a. Mhm. Dia mitoy zany le fitakiana tonga ny omaly. Omaly moa zany sabotsy faraky ambin'ny folo ny volana oktobra. Dia nisy moa zany ohatran'ny hoe nanomboka tamin'ilay fitakiana pahapatonga ny omaly. Hitanao hoe nivoatra ve ilay tolona nisy organisation samihafa ve ny natevina sa ny nanify sa nahoana eo amin'ny resaka tanora sy tanora vatombatony. Mhm. Raha ohatra ka ny hoe génération nandray anjara tamin'ilay tolona aloha dia nivoatra ilay izy satria nanomboka nisy olona hafa niditra tao anatin'ilay tolona zany, nanomboka nisy politika ohatra, nanomboka nisy politika fa eh, eh, nandreneva mihitsy ny Gen Z moa tamin'ireny hoe izay tsy mila politizena nefa moa efa politika ihany le demande raha vao miteny ianao hoe miala ny président dia efa zavatra politika izay, fa idiran'ny parti politika zany tsy tiany zareo hoe entre guillemets hoe ahoana re zany hitsabahan'ireny zany ilay tolona. Nivoatra ilay izy au niveau an'ny génération participe tao, nivoatra koa ilay izy tao anatin'ny isa satria raha tamin'ny voalohany niovaova be ilay izy, niovaova be satria zaho moa nandeha foana fa indroy ihany any tsy nandeha amin'ilay makaina koa ny tena fa bitsaka moa indraindray betsaka, indraindray kely, indraindray betsaka, indraindray kely. Ary tena mahasorena mihitsy ary indraindray hoe mandeha ianao mandeha mitolona dia manoloana anao ohatran'ny hoe comme si de rien n'était fiainan'ny olona mandeha amin'ny andavanandro, tsy mivarotana rehetra rehetra, gaga mihitsy ny tena indraindray fa ahoana moa ty zavatra takiana ty ve ho ana rery sa ho antsika rehetra rehetra sa ho an'ny mpianatra rery. Nefa tsy azo omena tsinany koa ny olona ao anatin'izay satria ny olona koa ao anatin'ny fitadiavana mafy ny fiainana aty. Ny olona tsy maintsy mivarotra izay ny vola hoan'ny androany tadavina rapitso. Donc tsy azo omena tsiny fa nahasorena kely ihany ilay izy indraindray fa ohatran'izay moa fandehany dia izay afaka manao manao. Izay zany ilay izy hoe izay afaka manao manao dia nisy fivoarana nisy fotoana azafady nisy fotoana midina kely ohatra ny tahan'ny olona dia kifikify kely ianao dia ohatran'izay. Dia ary eo amin'ny resaka stratégie, nisy ve fivoaran'ny stratégie sa le fitambarana teny an-dalana fotsiny sa ohatrany hoe nahay niady kokoa tamin'ireo gendarme ve zareo GSS moa zany no tena izy? Raha ny fahitako anazy rehefa mibetsaka ny olona eny an-dalana dia lokomoa zany mihamafy koa ny fanoherana zany. Tsy raha fahitako anazy tsy nanana na dia sura fa niomana hijery stratégie ary reo Gen Z ireo ankizy ireo
tsy de nahita stratégie mipetraka loatra ako teny toerana. Mhm. Euh, Ohatran'ny hoe mianatra satria ilay izy, hita manko teny amin'ny internet teny hoe mianatra mamerina an'ilay gaz lacrymogène any miaramila, ah, abato. fa hitanao rehefa ny zavatra niseho passé zao dia nanomboka nahatsapa tena ny olona hoe mila mividy masque gasy, Mhm, mila mividy, mila se protéger zany. Raha za manokana dia miteny ny jeune hoe tandremo ny ballon caoutchouc, misy faritra mahafaty rehefa voadifitra ireny ka aza mifasy amin'ireny fa ohatrany hoe mitsoaka ohatr'izany. mhm, Nanomboka koa hitanao ihany fa premier jour ianao tsofinao gaz lacrymogène sy bombe assourdissante. Les bombes assourdissantes, les grenades assourdissantes no tena manaitra fa tsy dia tena le lacrymogène loatra. Les mhm, grenades assourdissantes no tena mandratra amin'le éclat le izy. mhm, Tsifirinao an'iny mety izy premier jour, deuxième jour, troisième jour, 15e jour tsika zao efa manomboka zatra ny sofin'ny olona. Na zay fotsiny arany zao a, raha mipoaka eo le grenade assourdissante tsy akaiky zao lavidavitra kely ataoko hoe 10 mètres eo a. Tsy mampiraiky anay intsony le izy satria efa manomboka zatra ny olona. aha, Dia mhm, ny grenade efa fantatry ny olona hoe ay afaka raisina kay dia atsipy quelque part dia na atsipy any amin-jareo. Zay mhm, mihitsy ny se passé omaly. mhm, Takan'ny olona le izy dia atsipiny any amin'ilay barazin'ny polisy dia miparitaka ndraiky polisy. mhm. Dia ohatr'izay ny stratégie aloha tsy dia hitako loatra ny evolution fa Mhm. Dia inona zany? organisation angamba no hitako teneniko hoe misy Mhm. organisation. Mhm. Mm. Inona zany tsy mbadika an'ilay izy 5 andro teny ihany dia maly hitantsika rehetra rehetra iny Mm. fa vory vahoaka be mihitsy 13 mai maly. Inona avy ilay atao hoe singa nanamafy an'ilay tolona omaly. Tamin'ny Omaly finy a. Mm. oviana ianao no teny hoe tena laso zao fa tena androany no izy. Mhm. Presque rehefa vao maro ny olona dia mieritreritra an'izay foana ahako hoe lasa izao. Rehefa vao betsabe ny olona dia efa zao hoe lasa izao. Kanefa ny hitanao ihany fa eny akanjo eny misy ny olona tonga eny en mode les destinations no tena miintéresser anazy, zany hoe le 13 mai. Misy ny Mhm. sasany le voyage no miintéresser anazy, zany hoe le tolona face à face amakiana le barrage. Mhm. Dia ohatra anahako izao, za tsy dia niinteresse anahy loatra le 13 mai. Mhm. Zany hoe tsy hoe tsy dia niinteresse anahy fa en deuxième plan zany iny fa le amakiana le barrage ny voalohany zany satria za zao manokana zao, za tsy teny amin'ny 13 mai omaly. Mhm. Fa rehefa nanomboka teo miaramila dia efa nanomboka nandeha lody amin'izay ako satria narary andoha koa tamin'ile gaz lacrymogène. Mhm. Isan'andro zany rehefa betsaka ny olona dia mitombo foana ny fanantenanao e. Zay mampiasany rehefa miena ny olona dia miena kely ny déception-nao fa raha ny andro nomaly manokana, euh, zay teny amin'ny lohandoany tena be olona be mihitsy ny tena ataoko hoe Mhm. niakatra koa moa ny avy any Emerita Tosika sy ny any ampita-tafika sy ny rehetrarehetra miaraka tamin'ny maire. Mhm. Dia un moment tena feno olona tsy ifankahitana ary ao anaty folona ianao tsy hitanao intsony hoe iza n'iza, ny namanao very akaiky eo eto. Mhm. Tena feno rakotra ilay 13 mai fijery azy zara teo moa tsy tany koa aloha zany omaly. Mhm. Mhm. Ah, iny ny tena nampiova an'iny zany le annonce-ny tsy azo lavina fa le annonce-ny Capsat no tena nanome espoir amin'ny vaivay tao ambony olona e. Mhm. Satria efa niteneko anao hoe ny olona ange teny tanam-polo foana e, tena tsy mitondra vato akory ary ny olona, tsy Mhm. mitondra tsy miomana fa ny ankabeazan'ny olona zany mitondra rano dia mitondra serveta kely mando. Misy olona kely mahafinaritra be ny organisation omaly a. Misy Mhm. olona mijorojoro eny amin'ny sidina eny mitondra sérum ry zareo sy vinaigre. Dia Mhm. ianao zany le kofona vary ambony iny a dia mihazakazaka aty ambany dia misy mamay vinaigre kely atao amin'ny tarehy. Dia Mhm. na ny miaramila ary ny tao amin'ny ino ty tao amin'ny marine nationale nanome rano anay. Mhm. Nanome rano anay fafana tarehy rehefa tratran'le gaz lacrymogène. Zany ny organisation tao. Zany Mhm. rehetrarehetra zany nanampy le sy teneny journée omaly iny izay azo lazaina hoe ihany hoe première étape iny zany aloha.
Mhm. satria tonga amin'ilay destination le premier voyage. Ya, ianao zany ohatran'ny hoe nisy ampahany teny amin'ny ny tokony ianao omaly a, nisy ampahany ianao nandeha nody. Tany amin'ny tanàna nisy ianao, ao amin'ny tanàna misy ianao, nanao ny réaction ny olona maheno an'ilay hoe 13 mai, vaky eo ny olona, vadika miaramila, lasa miaro ny vahoaka. Nisy Mhm. fiovana ve teo manodidina anao sa ahoana? Raha taty aminay manokana aloha dia tsisy réaction mihitsiny e. Tonga dia Mhm. aleo tsorina fa ety aminay a somary tanàna calcalme be ety, depuis ny début-n'ny hetsika angamba tsy dia tena misy olona vaky loha amin'izany grevy zany tety na hoe an'izany tety fa Mhm. eh, Ary teny raha am-pandehananao, ety ohatran'ny hoe raha nisy. makety aminay zany ianao tsy mahita an'izay. Mhm. Teny Ohatran'ny am-pandehanana. Ie, teny am-pandehanana ohatran'ny hoe manalavitra kely ny 13 mai ve tsapa mivoaka hoe nisy Ah. zavatra niova sa tsy? Pendant noho ny be olona teny amin'ny 13 mai mbola teo amin'ny face à face quand le isan'andro contre ny force de l'ordre eo amin'ny côté an'ny be filatanana eo ny manodidina n'iny rehetrarehetra tsy misy olona intsony satria manomboka mody ny olona miparitaka satria tonga ny polisy donc na ina zany le misy moto ihany mifamezivezy tôbila fa tsy nahita olona teny an-dalana ako hoe maneho ny hevina na hoe mihazakazaka sy ohatr'izany fa tsisy olona teny an-dalana tamin'ny moment iny satria ny- teo tsena amin'ny Mahamasina mbola nisy mpivarom-boankazo fa ankoatran'izay tsy nahita Mhm. taty amin'ny côté Mahamasina sy midina aty amin'ny antenimieram-pirenena ity tsisy Mhm. Verina aminao kely amin'izay zany no ohatra hoe Mariala, hitanao ohatra hoe tena naomby le tolona itenenana ny hitondrana ny olona amin'ny 13 mai, afaka ohatra hoe nanana fahalalahana amin'izay hiteny ny zava-misy ny io. Inona ny eritreritrao hatramin'ny omaly zany verina tany an-trano, mety inona ny toy an'izao, nanao ny androany. Tsoroka aloha fa omaly za tamin'ny verina taty an-trano tamin'ilay fotoanan'ny juste aloha kely nahatongavan'ny kampisady teny teo Anosy dia tonga taty an-trano dia efa saika hiverina andeha hoany indray ahako, efa nampiditra akanjo mihitsy ahako, efa nala akanjo dia zay andeha hiverina any ahako, efa Aha. nampiditra akanjo mihitsy ahako no resaka tamin'ny nisy zanako zany resaka tamin'ny zandrinay toy izy hoe efa aza maka-tiozy izy fa zay ary efa noditra teo amin'ny 13 mai zany no teneniko eo. Mhm. Satria zay resy fa hoditra izy fa efa manomboka mody ny olona fa hariva ny andro donc entre za mijery vaovao sy eto amin'ny Facebook sy miresaka amin'ny olona mitantara an'ilay izy koa donc Mhm. efa nisy se passé 1 heure teo dia efa ny akanjo miverina ny akanjo mihitsy aho hoe za koa andeha hiverinena hiverinena amin'izay na naratra ny lohako fa non za hoe aleo rapitso no fahendrena angamba dia aleo rapitso satria mbola lavitra ny tolona fa efa zava-dehibe mihitsy ny latsa-dranomasy mihitsy no tena nahita ny fahafalian'ny olona nidina teo amin'ny niaraka amin'ny armée nidina teo amin'ny 13 mai teo tena émotionné be aho omaly. Mhm. Mhm. Dia androany. Manao ianao androany. Inona ny eritreritrao androany? Inona no avy? Ianao vao miteny teo hoe mbola lavitra ny tolona. Hoaiza Euh, araka ny eritreritra. androany zany dia miankina amin'ny réponse-ny amin'ny fitondrana ihany io zany. Mhm. Misy ny fitakian'ny olona asa izay ho avalan'ny zareo eo miankina amin'izay no ahitantsika ny fivoaran'ny toe-draharaha eto Madagasikara eto amin'ny firenena. Euh, fantatra tsy fantatra mihitsy ny hoe ahoana ny zavatra se-passé fa de toute façon ny fidinana eo amin'ny kianjan'ny 13 mai hatramin'izay rehefa misy ny tolona zavatra légitime eo e. Mhm. Le droit de manifester zany zavatra misoratra ao anatin'ny constitution zany ary rehefa tonga eo ianao dia takianao zay takianao zay fotsiny fa Mhm. tsy manao hoe tsisy Hamaky. hoe Mhm. voilà. Mhm.
Donc androany andeha hoeny aneo iaraka amin'ny vahoaka aloha hoe eto amin'ny plasin'ny 13 mai tsika eto le toerana natao anaovana manifestation de nitatafintsika hatramin'izay de eto tsika manao manifestation efa Mhm. fantatra ny zavatra lazaina de miandry ny valiny fotsiny avy any amin'ny fitondrana mahe. Zay. Mbola vonona hatrany izany ianao Arzo ho any amin'ny 13 mai androany hanohy ny tolona. Mhm. Hovatsika ny resantsika izany, inona no tianao lazaina na ho an'ny Tolosa izany na ho eto amin'ny Malagasy eto Madagasikara izany na ny any Amerika izany na ny any Kanada izany na tsy hay. La Réunion, inona no Mhm. tianao ampitaina aminao hoe amin'ny maha olom-pirenena anao amin'ny maha raim-pianakaviana anao maha malagasy anao mety amin'ny ohatra hoe membre ny observatoire de la vie publique anao koa. Mhm. Ny zavatra tiako ampitaina aloha de tena hoe misy orana be dia be ireny ezaka nataon'ny diaspora rehetrarehetra maneran-tany ireny satria ireny tena misy importance be dia be mihitsy ireny amin'ny perception an'ny communauté internationale amin'ny zavatra misy eto Madagasikara. Satria ohatrany hoe porte-voix an'ny olona eto reny olona rehetrarehetra mijoro any ivelany reny. Azonareo ohatrany hoe mitondra megaphone zany de manaparitaka ny feo any eto any ivelany. Ohatran'ny hoe nisy Ka ireny. tamin'ny lafininina izany izay lanjan'izay raha hoe ho an'ny olona niaina taty ny hoe mahita hoe efa manako be any amin'ny gazety rehetrarehetra, any amin'ny vahoaka rehetrarehetra ivelan'i Madagasikara ilay izy. Inona Mhm, andraisan'ny inona ny asan'izay amin'ny mijery? mhm. Ny conséquencen'izay taminay zao raha taminahako manokana Mhm, de ohatrany hoe manome courage anahako le izy hanohy an'le tolona satria mi se sentir ianao hoe soutenu zany. mhm, Mi se sentir ianao hoe misy afaka miantehatra amin'ireo olona ireo koa hitondra ny feonao. Tsy ny teto irery no ny tolona fa ny tany koa ny tolona daholo partout. Misy vazaha tolona ho an'ny Madagasikara nefa ny tsy olona teratany eh, malagasy akory. mhm, Dia ho an'ny fahatsapako anazy indray par rapport amin'ny tolona zany dia ny atao hoe visibilité an'ilay tolona. Izay mhm, mihitsy ny hoe tsy ady hatrany mikonokonononao koa ilay izy dia hoe afaka saroman-damba, saroman'ny fitondran-lamba ao dia migobonao fa efa miparitaka hatrany ivelany dia ny marina zany efa miparitaka hatrany ivelany. mhm, Amin'izao fotoana iainantsika izao koa efa misy ny internet hoy teo efa fantatry ny olona inona ny antony ijoroan'ireo tanora fa tsy hoe ijoro fotsiny ireo andeha hanonga-panjakana na ohatr'ireo fa zavatra tsisy dikany anie tsisy dikany anie ny zavatra tadiavina ijoro fotsitra fotsiny ny zavatra tadiavin'ireo olona ireo mhm, dia gaga dia ny olona rehetrarehetra maneran-tany zany gaga ry zareo mbola zany kay ny any Madagasikara andao koa tsika hitsangana fa tsy normal hoe amin'izao 2025 zao mbola misy olona mijaly jiro mijaly rano anefany etsy andaniny ny luxe sy ny azo atao hoe fiainana toe-piainan'ny anao moa zany mhm, ny fahampiainan'ny mpitondra eh, tsy tokony tsy forohana ny fandamina sy ohatr'izany misy décalage be entre ny zava-misy sy ny zavatra iainan'ilay mpitondra zany sy ny mhm. zavatra tiany ampidirina ao amin'ny sainao. Euh, Izany daholo ny zavatra niseho donc ny fahitana an'ireny zavatra ny ivelany ireny hita mihitsy hoe mampirisika ny olona ka manome courage be dia be ny ankizy mihitsy an'ireny. Famarana anazy, azafady fantapahako ny teninao teo, afatra tianao ampitaina amintsika rehetrarehetra malagasy na eto Madagasikara na any ivelany. Mhm. Tiako tenenina amintsika malagasy fotsiny tolo dia rehefa mahatsapa ianao fa misy zavatra marina sy misy zavatra tombona tokony ho takiana, tokony ho takiana amin'ny manam-pahefana zany amin'ny olona manam-pahefana amin'ny fitondrana dia mijoro takio fa aza matahotra hoe rehefa miteny dia sao dia mizitra sao dia gadraina ohatrany. Raha olona iray no miteny
mety afaka gadraina olona roa, fa raha olona aman'arivony no miteny tsy afaka gadraina daholo ny olona aman'arivony. Afsika mety hisy fampitahorana ho an'ny olona iray hoe londoany sy ohatr'izany, fa rehefa mitsangana daholo tsika na na zavatra mafy be tahaka iny na hitanareo ihany teto Madagasikara nandritra ny tolona rehetrarehetra izay niainana taloha ireny ary efa teo foana niainan'izany fa lafo foana ny rindrina izay napetraka entre ny vahoaka sy ny fitondrana rehefa mijoro maro an'isa ny vahoaka ary tena mitaky ny zavatra ilainy, mitaky ampahendrena, mitaky ny famarinana. Dia aza misalasala nareo mijoro roa satria olom-pirenena tsika, olona manana zo olona andraikitra koa tsika amin'izao fotoana izao tsika jeune X surtout zany ho an'ny zanantsika, zanantsika ireo miady ireo manana andraikitsika hanampy ireo zanantsika ireo amin'ny tolona ho an'ny hoaviny, fa tsy ho an'ny hoaviny fotsiny fa ho amin'ny présent mihitsy no hoe ediana izao ny androany. Ohatranao Arzo Randriamanantsoa zany amin'izay resaka fampitana izay nitsoa taty Madagasikara nandritra izay roa herinandro izay. Misaotranao. Ohatra Mariso dia mankahira antsika rehetrarehetra amin'ny toy an'ny olona.